Nitondra fanon-kevitra mahakasika indraraha iny moa ny solombavambahoaka Antarazafy Manatsoa ny tenan'izay nanameloka tanteraka ny fihetsika natao nandritra ny fisamborana ny Jean-Pierre. Arahantsika indray ny fanon-keviny. Manoloana ny tranga ohatran'ireny moa zany dia ny réaction ma vice-président ny antemelam-pirenena misahana faritany Antananarivo dia manameloka tanteraka ny herisetra amin'ny lafiny rehetra na avy amin'izy io na avy amin'izy. Fa indrindra moa zany ho an'ireny zanaka, ho an'ireny zandry reny dia manameloka tanteraka ireny herisetra reny ary mi-interpellé mihitsy ny hémorragie ny Tananarivo tsy fanao ireny zavatra ireny. Ny zavatra fantatra dia zana no asana mpisolovava foana nandritra ny 4 taona. Mahasana mpisolovavana zay dia fantatro tsara hoe rehefa misambotra olona dia tsy azo ampiarina mihitsy ny herisetra na mivonona le olona fa samborina ajaina ny zoma olombelona azy ny droit de l'homme tsy maintsy ajaina. Raha tsy sanatry ny vavaka amin'izy hoe mitazona fitaovam-piadiana mifanatsahana amin'ilay tazomin'ny mpitandro filaminana. Hitantsika nefa reny sary mivoaka rehetrarehetra reny fa tsy manana fitaovam-piadiana, tsy manana basy mitovy an'ireo mpitandro filaminana ireo ilay mpianatra fa tanapolo. Zay no hita aloha ary indrindra mbola nampiasana ihany koa ilay taizera na ina moa zany le courant électrique reny zay tena tsy fanao mihitsiny raha ohatra ka olona tsy eritreretina fa dangereux be na mitondra fitaovam-piadiana no samborina ohatr'ireny. Ka zay ny teneko zany ninona antony dia zoana voalohany indrindra ny manao grevy, zoan'ny mpianatra manao grevy, zoan'ny mpampianatra ny manao grevy fa tsy zoan'ny hémorragie kosa ny kasitanana ny mpianatra zay samborina.